Namonjy ireo traboina mipetraka manodidina ny ministera ny raharaham-bahiny no nijery ihany koa ireo mpiasa ny ministera traboina Androany Ramatoa Beatrice Atala, ministra miandraikitra izany raharaham-bahiny izany. Fotoana izay nilazany ihany koa ny manodidina ny fanendrena masovony Madagasikara any ivelany. Ny traboina manodidina ny ministera ny raharaham-bahiny sy ireo mpiasa tratra ny fahasahiranana ihany koa noho ny fiakaran'ny rano be loatra no nasindry Ramatoa Beatrice Atala, ministra ny raharaham-bahiny fijerena manokana tamin'ity androany ity. Androany maraina tokoa dia nizara vary sy menaka ary bodofotsy ho an'ireo traboina ireo ny delegasion ny ministera ny raharaham-bahiny no tarihiny ministra Beatrice Atala. Ny traboina ny raharaham-bahiny zany voalohany indrindra dia le olona ato ambadiky ny trano ny raharaham-bahiny mihitsy. Misy foyer maromaro ao izay dia hitantsika fa dia dobon'ny rano foana isan'andro rehefa avy ny orana. Misy traboina ihany koa zany ny mpiasa ny raharaham-bahiny. Ny mpiasa ny raharaham-bahiny zany izay mipetraka ato anatin'ny enceinte ao ambadika ao fa dia ho hitanareo moa izay toerana izay dia dobo-drano ihany koa ary ireo sasany mipetraka ivelany koa zany dia tratran'ny rano ary dia hoe traboina koa izay. Ka izay moa ilay filaza hoe mba manomboka eto aminay zany aloha ilay fiantranan'ilay traboina alohan'ny ijerena hoe ahoana ny atao. Dia rehefa nifandinika moa zany tamin'ny rehetra indrindra koa tato amin'ny syndicat dia hoe ahoana ny anaovantsika an'io dia une partie n'ilay vola zany aloha no namidina vary menaka dia ny première dame moa zany na ny bodofotsy. Eo amin'ny lafiny fanendren'ireo masovony Madagasikara amin'ireo firenendehibe any ivelany dia nanambara ny ministra fa eo am-panatanterahana ny asa mifandraika amin'izany ministera tantaniny. Misy ny fijeren'ireo mpiasa tsirairay amin'ireny masovo ireny ankehitriny. Misy koa ny manao faux diplôme ka reny rehetra reny dia anananay profo amin'izao fotoana izao satria dia ny ministera ny finance mihitsiny no namoaka n'ilay atao tantaratasy amin'izao fotoana izao azahoana mamerina an'ireny olona reny. Misy koa ny sasany dia baka no ananany nefa dia licence tsy dia eo ka raha maomena azy atao hoana zany rehetra zany. Izany dia iverinay fa hoe tsara aloha ny ampidiana an'izay rehetra izay dia mba ho jerena ihany koa ny tompona ndraikitra atao raharaham-bahiny izay misy koa ny jeune ny olona tokony efa mba handeha koa hamonjy an'ireny toeran'ireny fa azadiny fa ny ambassadeur no atao hoe mety azo ametrahana professeur na mpanao politika na inona fa eo amin'ilay teknisiana ilaina foana ilay mahay an'izay rehetraikely izay. Nanamafy kosa ny ministra raharaham-bahiny fa efa betsika ireo firenena mpiara-miombonantoka ny Madagasikara no manampy manoloana ny voana nahazo any Madagasikara ankehitriny.